atolotry ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe l'olon-jazakambana nosoratany Todisoa Jean-Yves na Yves Junior. Ho velomin'ny Rakoto, Faly, Sinaizy, Anjarliva, Vantsoa, Ony Miajanirina ary ny Ravo. nandray fiosinana totosa tovirazana mamonjy sy olosoa. Rato mbola tsy hitako foana. Zany efa ela ny tonga teto. Efa tamfiry. Iny fa tonga. Sarom-pisaity zany tra olona. Manahoana aloha malalaka e. Salama tsara. Inona kiny vaovao a? Tena tsara. Miandry ny sitraponao. Miaritra ny tena rehefa tia nefa tsy rarahina. Iza koa tsy tianao e, ha? Reto ro le gotenao afaranao teo e. Misaotra. Oay e, tena tsara be. Vola, fa inona mahalasa sainanao e, ha? Misy olana ve sa... Anka, manontany tena hoe mbola tia foana ve Rato? Tena tianao ary Vola. Zao, raha tsy tianao dia tsy namboraka amin'ny fitiavako taminao. Somantsy sanatrika ilozanao ary sendra ny sarotro tsika koa. Na koa hoe tsy ampoizinao. Tsy zany mantsy fa mino ary Rato fa hitompo ny fitiavanao azy sy ny fitiavako anao. Tsy ampozina ahoana koa ary, ha? Fa inona avy aloha zany teninao zany? Zao hoe tena tianao ary Rato a. Ary fantatrao fa ianao ny voaloham-pitiavako. Fa inona ary Vola ny tena tianao lazaina, ha? Efa ho ray aman-drenitsika izao Rato a. Mitoejaza. Efa mandray 3 volana izy izao. Tena faly a. Marina ve? Ie. Dia ahoana zany? Enoy aloha e. Tsy vitan'izany fa mbola akambana. Tany amin'ny dokotera afaka malina anao eko dia fantatra fa akambana. Imendrika Someva no vidiko anaran'izy roa kely. Dia tokony roso amin'ny raharaha tsika fa na dia hoe voadiondro fotsiny aza ange tsy maninona e. Sa tsy mety? Mety zay ka. Fa mbola resahantsika tsara momba an'izany e. Sady aleo amin'izay ndray aterina sao dia ariva aty ka. Ndao ary e. Sady efa misy bus iny. Velomy Rado. Velomy Vola. Mba tsy napozokoa resako volony. Be voka ho izy ary mbola kambana ihany koa. Tena vako ny lohako mandinika an'izany. Inona ary no ataoko? Ary fara zany ataoko aiza? Arina nefa izy efa vita ny fisehoana ary efa natateraka ny raharaha tsoatsy. Loloto fahariva ny andro e. Sa hoe ho any amin'ny fary alora angandy ihany e. Mba ila hevitra ihany koa. Ndre fa iza koa ary zany mandondona amin'ny andro arivo zany. Sa ve raha matopana salamba? Andraso hoe voina. Salama ry. Ve lahy e, fa misy inona? Sa ve itsikely sao dia mampiditra lehilahy ato a? Zaho indray ianao ry fara sy ny filambana. Midiry e. Eto ny teninao. Fantatra fa misy tianao ambara matoa tonga hariva be ohatran'io. Misy tokoa sady tena ratsy a. Ratsy? Inona izany? Ka ny fanina nge zazo vola teo e. Efa fantatro hoe sady maimbo vola mihitsy koa. Aza tao an'izany. Hita fa zany e.
sady inona koa moa ny arovanao azy eo e. Sa ve mbola ty azy ianao? Ka fa zao e. Nilaza tamiko izy fa hoe mitoejaza amiko ary mbola kambana ihany koa. Bevoka? Zao n'izy rado a. Tsy mila anao fatipatorany amin'izany zazakambany izany a. Dia inona zao no navalinao azy? Sady tsy niana bevoka azy no ilaiko nataonao taminy fa nisaraka aminy. Ka tsy zany ingy aloha zao nyresaka arifary e. Fa ny loza dia izy mitaky ny anaovana vody ondry. Tena vaky ny lohako rifara. Tsy hitako izay atao. Tsy nieritreritr azo bevoka mihitsy ingy. Izany ny lalany rehefa manao lohana angitiny. Tsy mieritreritra lohany anaovana zavatra. Io ihany no mahavoanao. Ka maninona moa raha esorina azy amin'ny fatina zazazazy izany dia vita e misaraka tsy misy maratra amin'izay. Moramora aminao manala zaza. Ivola nge iny e. Tsy anaiky an'izany io na dia ambanana amin'ny basy aza. Tiako tena lehilahy kanosa velona mihitsy. Raha tsy vitanao izany dia aleo za mihitsy no anao azy. Oke, tsiry fara. So dia anaonao foana any rity. Ka ianao tsy mazoto tsinona ka. Sa ao fa toro-kevitra ary ianao e. Fa tsy maintsy vitanao nefa. Hoe ahoana? Zao ary. Inona koa ny tadiavan-drato a? Mba mahagaga ihany. Raha mitady ahy izy dia alio nisy ny tonga ny an-trano. Ny androko ty manevokevoka be. Ahevitindrany. Izary izy izay. Angamba mbola matory. Izary. Iny efa taminy. Manao ny rato? Manao ny volako. Midiry e? Ia. Azafady efa mbola namatotra lika tary ambadika tary e. Fa inona ho any tadiavanao any ebakebakandro ty e? Midiry ary e. Enao koa ty dia efa dodona be ery. Ka tsy fombanao ne zao e? Andao aloha mandroso otrany e. Ao, mandroso dia mahaza ho toerana. Andraso aloha ary akazo sotrotsika fa tena mafana koa zany andro zany. Ae. Fa inona marina ary ny tadiavan-drato a. Aleloha voina tsara itsy varavarakely itsy fa tsy laitra izany hafanana izany. Way, misy sary ity. Ndre, fa iza koa ty vehivavy ty? Toa mbola tsy nampahafantariny rato a. Nefa mba fanaony ihany manoro any namany vehivavy. Inona hoe sady soratra ato? Andriamanitro, inona no hitako e? Souvenir mahajanga, rato sy fara, fitiavana mandrakizay. Andray, dia zao ve no ataonao arado e? Tsy nampoiziko. Azafady rehefa navelako rery tato ianao e. Fa inona mampitomany ianao ry vola? Tsy misy fahalefaso ny resaka fa mihaino anao ahy e. Ka rehefa nandinika ny teninao ary vola dia aleo. Hoe ahoana? Hitanao moa fa mbola tsy miasa tsara ary ny enti-manana ihany koa tsy ampy. Aleo esoriny ty zazy ty mba tsy hampisolana eo amintsika e. Andray rato, tena tsy nampoiziko. Dia afoinao zany reto zazy reto. Ary inona no antony ilanao ahy? Moa ve tianao fara? Hitako ange io sarinareo io e. Inona ary ty lazainao ty e? Sotroy aloha ty izy ty fa tena mafana be nge ny fona zany e. Ao. Ary azavao tsara aloha ny tianao teneniny e. Zao e. Teneny fotsiny ary efa tsy tianao tsony fa azany zanako no esorinao. Tsy manatsindreo.
ary tsy hitako tsoniko ny antonatongavako eto. Aza manao azo rery vola mba ikeo moa fangatahako e. Tsy rato tsy manatsiny io ka tsy tokony atao an'izany. Veloko ireo rehefa tsy vitanao. Ay raha tsy mety ianao dia ampionono ny sainao fa tsy misy zaza aterako zany. Sady zao lazaiko anao ry vola farany tiako. Ary aleo koa ianao mandeha any so marary eto ka ampanahirana eo. Lasa ianao veloma. Lasa mbola isy atsiarovana ho any aoriana any. Mandeha anany sy pefa lany mamy. Tsy misy zanakitsika zany keo. Lasa ao aleo aloha atsona amin'izay fa raha vita ny tetika. Allo, Fara? Allo, vita ve? Vita ka. Ary efa noroahako izy. Tsara kosa zango, ary vereza faty any kiala tsy misy saina iny. Andalo any rehefa miravarariva Eny are, mazotoa. Manjoa vola ry lanitro. Torana teny an-dalana hoana izy raha ny filazan'ny olona nanatitra azy taty. So aloha fa mbola tao fity nampandre hafa raha tsy zany angamba dia isaka lozako. Fa inona raha ny tena mahazo azy io? Ohatra ny reraka be mantsy sady tsy mahatsiaro tena nefa efa ho atin'ny firy. Mamy koa ity mbola tsy tonga fonako. Andriamanitro, sitrano ireny mpanompo vavinao Rado aiza ianao Rado. Io fa mirediredy sady tsemboka be ange izy zany Ny zanako aiza ny zanako? Tsy aleo atsona ny dokotera ka. Dokotera! Aiza ary le dokotera teo? Ay, iny kay. Dokotera, mitelira be indray vola. Ay, andao jerena ary. Io mirediredy be io. Ikambany. Mama. Marary ahy fonjere. Ao aloha fa tsondromoko amin'ity fampitonoana ity izy. Fa inona ny mahazo azy io Zay zao ry voly aleo aloha tsika ikisaka kely eto. Fa misy olo tiany ve any aloha efa nilazainy ahy ihany. Fa hoana? Ny sanatria ve? Tonio tsara aloha ny fonao afa-jazy vola. Zany marina ve dokotera? Eno ninana fanafody mahery vaika izy raha ny zandroko aloha dia tsy anana heritreritra ny anafoanana ny zazy zany fa mety nataon'olona zany tsy vitany voly zany nefa dia zany ny valiny fitiliana natao aminy fa zao indray zao no tena sarotra aziko. Losinina indray zany podiky ny fanafody nohaniny tranonjanany dia voatery ny sorona tao andray tena simba tanteraka ny zandriko dokotera. Tsy dia ahoana ozy izy tada sy neny raha mandre an'izany. Tanjao ny saina ry zoly mbola andala-pitsaboana anketrika izao fa Aiza zany? Aty amin'ny hopitaly re. Hopitaly? Fa naninona? Torana teny an-dalana ianao teo dia nateriny olona tatika. Torana? Ary izay voatsaroako. Rado aza renao re aza manao an'io ianao ry vola. Tsy mety amin'ny fahasalamanao zany. Ty sotroa dia maka aina tsara fa reraka be ianao. Rehefa sitrany ianao dia miresaka tsara tsika. Velako aloha nareo fa mbola hijery marary atsy ahy. Tena mampalahelo vola. Zao dia tena potika tanteraka ny aminy.
bolana sahaty izay ny voahako ny hopitaly. Nitondrako ny mangity indrindra teo amin'ny fiainako. Raha tsy afa-jaza dia efa nanomana ny hiterahako. Inona re ty kapoaka mangity eniko tiry Andriamanitra. Ny zanako. Indri? Ina mampalahelo anao? Oka moa izay ry vola. Mafy amiko izao ry Zoly. Oka moa e. Navela ny olontiana. Ny zaza maty. Ny tena tsy afaka hiteraka intsony. Tsy misy antony havelomako intsony. Mafy. Mbola mitsabo angetsika. Mahireza mivavaka. Ankino amin'ny tombo tsy mahafoy ny fiainana. Misaotra kia. Tsy misy isorana re zany e. Dia hono hiverina eny amin'ny boloko ve ianao io izao? Ie. Ka afaka no aiza ary? Izao tsy miverina mody intsony ianao fa mijanona eto aminay manomboko izao. Ka sao dia tsy mety izany. Tsy hanahirana anareo eto ve? Tsy misy manahirana izany ry vola. Mamy koa tsy sarotiny. Efa niresaka izay ary nanaiky izy. Ny trano malalaka. Sady ianao mbola mitsabo koa ka sao dia sanatria maninona rery ihany ianao dia vao mainka manahiranako. Aleo ianao mijanona eto e. Sady tsy efa ho vita koa ve io fianarana ao Pampivelona io e? Ie. Fanadinana iray sisa dia vita avokoa. Vita ny fianarako ary miandry ny fanendrena asa sisa. Ay tokoa moa. Tsara izany. Fa misy vaovao tsara be olazaiko aminao momba n'io asa io indrindra. Marina hoe? Dia inona izany? Eny e. Efa niresahako tamin'ilay dokotera nitsabo anao iny fa hoe efa ho tapitra amin'ity ny fianaranao. Dia nanontaniako azy raha misy toerana ho anao dia nilaza izy fa hanao tolotra asa hampiditra sage-femme mihitsy ry zareo ka. Asa raha tianao ny asa ao. Mety amiko izay. Fa za mbola tsy mahazo mihetsiketsika be ity izao no olana. Aza manary e. Sady tsy efa ho vita koa ve ny traitement ataonao io amin'izay e. Rehefa salama tsara ianao dia miasa. Fa miomana tokoa aloha ianao haka ny valin'ny contrôle anao any amin'ny hopitaly e. Za mantsy tsy afaka niaraka aminao fa hidera no anatitra anao any. Eny re. Vita ihany la ny fanambadiantsika. Toy ny hoe laingitsika roa mifampitaritarika eto sy roa. Eno sambatra mananao sady mahay manambo tamby. Ka manao izay hatamananao koa ako. Inona koa moa mampivady? Zahay mihitsy ange nitiavako anao ty ry fary. Mahay mampifaly Sady mivitako tsy vitan'iny volavola ratsy bika iny. Mety efa maty iny izay e. Efa lany ny vitsika mba amin'ny taolany. Oy ianao. Tsy maty angizy faly e. Zany? Mipetraka any amin'ny zoko mivavy eny Andohalo iny. Fa taiza koa nalalana an'izany. Sa ve mbola miaraka nareo? Tandremo raty fa tsy misangy Io ndray fara le mila vaniny. Zao re, nisy naman'izay mifanena tamiko e. Nilazan'izany sady toa hoe nesorina tramotrano zany aloha. Zany ve? Saza izay ka. Vehivavy tsy mahay miaina. Tsy fantany ve fa manambady ty ataony rain-janany. Aza manantena ny anana taranaka raha vola. Ny tena aloha le tetika. Avy aloha zany any fa makararento fotsiny ka. Hidina ny Tomasina rapitso ry fara dia eo amin'ny tapabolana eo. Andray rado. Dia avelanao rereto ao ve? Sady tampoka be koa izany ka. Hitondray voandalana ary efa miverina avy any ianao. Eny re, ao fa hitondrako ianao. Izay zany. Tandremo sao dia tsy mitondra eo fa matoko Aiza moa izany no misy ny birao an'iny dokotera iny. Varavarana 5 Ndraso. Aiza ry. Ahitoka. Mansoa e.
manao anao dokotera? Salama tsara. Ary ndray ao mazotoera anare? Salama tsara ka. Ay. Fa mba saika ka ny valin'le contrôle iny a? Ay. Dasy hoe reto ary. Tsy misy atahorana intsony ny fahasalamanao ka efa sitrana. Misaotra indrindra dokotera. Dia tsy hiteraka intsony ve dokotera? Tsy misy fitsapoana hafa ve? Mahireza ary vola. Mahazo toa mivavaka fa tsy misy tsy vitan'Andriamanitra izany. Andray, vita tanteraka ny momba. Tsy hisy taranaka intsony. Ary mbola very fanambola velona. Tena mampalahelo ahy izy. Mba tianana zaza nefa tsy afaka intsony no netraketraka ny sasany. Tiana avitra azy a. Aleo ngamba dokotera hody fa efa atoandro tia ny andro. Ary efa miandro eo izay dera. Dera? Izy zany? Shoferanay izy. Veloma dokotera. Andraso aloha e. Alefaso mody izy fa ateriko ianao e. Tia nasanao hiara isakafo amiko any amin'ny resto raha mety aminao a? Hiara isakafo aminao? Ka sao dia tsy manahirana ary izany efa nomaniko izao fotoana izao e. Mety aminao ve? Tsy maninona ary e. Fa aleo atsoko dera andeha dia lasitsika. Allô? Dera? Tonga dia midia fa zana sain'ny dokotera ny io atoandro. Teneny zolo fa dokotera ihany ao anaty trahany rehefa avy eo a? Eny ary e. Okey. Andao amin'izay ary e. Tonga dia midira fa za miafafy e. Mbola mamerina fisaorana anao dokotera tamin'ny nataonao a? Tsy misy tokony isaoranao zany fa asako ange mikarakara ny marary. Fa mba misy zavatra tiako anontaniananao raha tsy mahadiso. Raha sitraka moa zany ny hamaly azy e. Inona zany dokotera? Tonga dia atao fotsiny hoe fidy aloha dia vita fa tsy maninona e. Ono a? Tsy nihinana fanafody na hoe narary ve enao tamin'ny andro nidiranao hopitaly iny na talohan'io? Tsy a? Tsy narary, tsy naninona mihitsy a? Faranody avy tany amin-drado a dia fanina tampoka dia torana. Dia teo amin'ny farany tsaroko. I rado? Ie. Io no olo tiako namitaka. Fa tsy nisy zavatra nohaninao zany tany na hoe teny an-dalana. Azafady aloha fa ohatran'ny mamerina ny lasanao ahy. Tsy maninona ka. Zany hoe nomeny jus fotsiny a fanafana be koa tamin'izay. Nampisotroiny an'io a satria za koa moa tsy zembon-dranomasy tamin'ny fotoana io teo ampahitana ny sarin'izy fara fofombadiny. Fofombadiny? Ia. Fa nga efa manana fofombady izy ka? Ie. Nataony kilalao a. Sady mbola ny zanako koa no finoiny ary ino ny lany vaniny tamiko. Mampalahelo zany. Angamba iny ziny no misy fanafody mahery. Azo atao izy zany angamba. Fa ny tsaroko koa izy nilaza fa hoe tokony ho nesorina ny zaza raha te hiaraka aminy a. Tsy nanaiky akatezitra izy. Sady namoaka vafa fa tsy misy zaza terako izany hony. Dia ny vonoiny ny zanako. Mialatsiny ary namafo tamandry. Efa tonga koa tsika tiako. Tonga dia makatorana izay tianao fa za ndre hanafatra ny sakafo antsika ary. Eny ary fity mantsy e. Aleo eto. Sady mba makakaiky varavarakely mangatsiatsika tsara. Fa tsy vola be ry. Ary ny anahy be zato izy. Dia inona hono no ataony eto? Miandry an'iza? Say rado. Rado ary anto masinako.
andrasody ampiresana sady efa lalany mo tokoa. to tsy fahiny amiko ty vehivavy ty sady manatona ty izany izamo zay vo tadidiko tsy vara vety manao ny vola rahavina niteraka zato izy etiko moa efa tsy otsony le tranony zazako neky mivavao sady mba teninao fa inona ny tadiavinao raha matoa tsy misy ka fa anambarany afatry radivadiko aminao aho hoe aza mieritreritra azy tsoa fefa manambady ahy izy ary izy koa tsy mila vehivavy tsy azahoany taranaka sady vendrana ny tsy misy saina ohatranao. tsy te hanala-baraka tena miaraka aminao ato lasa ianao mialeto ampianina taonareo tsara rehefa mahatsapa-teny mbola aiza nanaovako tena raha mbola nikiry biby niaraka tamin'ny rado teo. aza matahotra fa tsy hikazikaz tsony ara tianao izay koa mifahendrena lasa fa tsy te handany rorano ty eto sady tsy afaka niteraka toy ny vehivavy rehetra. Foa fa iza koa ny vehivavy iny ake ifary iny eny vadiny rato tonga nandatsaha izy ary nandrara tsy hikasikasika ny vadiny avelohany re zany sady efa tonga koa ny sakafontsika misaotra tsy misaotra vetsaka dia zokory vola mihaino anao eniko tamin'ny zolo fa mpianatra ivoaka ho sazy fanao re ie efa ela venareo ny fankalala efa ela be ka dray mahazo tomana aloha mahazo to misaotra mpinamana tsy mifakafo zay efa trany amin'ny terminalina mihitsy raha vo vita io fianarana io dia raisiko hiasany amin'ny hopitaly ianao mazoto vendrery vo tena mazoto be efa nilazainy solo tamiko momba nyzany azy zany ka zay zany zay efa dia miandry anao raharahako ty mahazo aty misy fahasarotana hozy docteur Rolando nitondrako voaka dia tsy hananjanaka ohatry ny kiala vola koa ve ahy sanatry miazy adalanako fa mbola manampitrotraka ihany koa ny nofoko tamin'ny aliny nisy ankizy vavy nanakana ny diako ary nanontany aho hoe tsy maintsy ataonay ny valivatinay. Ny iray mitazona zavatra lavalelabe dia ny iray mitazona vera misy rano. Fianarany dikan'izany aleo aloha tsy lasaina amin'ny rato izany ka sao dia abe eritreritra azy any indray. Izany koa ve moa dia tokony hampiasa saina. Fatao mangina be izy izany ry fara. Kina moa nampiresaka eo zarery ny ato tsy misy sazy ilalaovana. Fa mba misy resaka tiako atao aminao zay ry fara. Resaka inona izany ry rato? Ka zao roa taona lasa izay no mivadintsika nefa ianao ty mbola tsy ahitana mangirana ihany ny amin'ny terahanao ka so tokony mba ho karakaraina ny momba an'izany ka tsy efa tapitra nitetezina avokoa ve ny toeram-pitsaboana rehetra eraky ty tapitanety ty nandamoaka avokoa kina ny karakaraina etsony sa ve ianao ty fa mipika kely ka momba an'izay fitsaboana izay indrindra no tiako lazaina aminao hoe ahoana nisy zala atao ampiasan'izay nanorevitra hoe misy raha tena mahay izay no mahay mitsabo mpitsabo mahay tsy rempitaiza olo reny ve zany azonao tsara ny kaikikaiky nambato lampiany misy azy somary ambanimbany vohatra le izy ka tsy lavitra be ve izy aloha dia tena lavitra fa tsy maintsy makantsika zava-tsarobidy angeny tadiavina ary fary eny izay aloha dia marina fa tena azonao antoka ve fa hananjanaka tsika raha miverina avy any sao mantsy ola ny vola ihany nefa tsy ahitan'izay iritsika ko aza manahy ianao fa tsy misy atahorana izany jereo zao riserza fa nitady zazy iny dia iny izy iniko ka ny andron'olona very rado andro ny tena efa miteny aminao fotsiny ary fara hoe andao ho any dia ho hita eo ny vokany efa hitako nge misy n'le toerany fa hitanao tsara ve aloha misy an'izany olona izany dia iza ny anarany mombamomba azy zany raha nga atao hoe raha mahery izany ho ny anarany fa
tena ikuizan'ny olona mihitsy ny fahaizany olona io a. Nga tena mahay be hono izy. Eno hafa aiza ary ianao zany ka zany mihitsy nge nitondrako anao any e. Indray ariko dia oviana zany tsika no andeha. Allo amin'ny herinandro e, mbola hikarakara an'ity fiara ity sy izay mety ilaina any a. Eny ary ny asa ihany aty tonga eto amin'ny hopitaly ihany a. Efa maro ny tranga hitako tato. Ao no miteraka somatsara, ao no didiana. Fa ny mampalahelo dia ireo maty eo am-piterahana. Raha mba teto mantsy ny zanako, efa nitaiza ohatr'izao dia izao feno antsarako e. Efa voalahatra ny tsy hiteraka. Omeo hery atombo fa mila ho kivy amin'ny fiainako. I vola tovariana be anao zany e, marary nga? Tsy manina ka. Mba lasa fotsiny saiko mieritreritra ny fiainako. Mila ho kivy sady mahatsiaro banga. Tsy ahatsiaro bangy zany tsondry ry vola. Fa ahoana? Misy resaka tiako lazaina aminao raha sitraka ao ny haino Resaka inona moa izay ry Fidy? Zao e, tsy fantatro ry vola na taitra ny akantonao ny foko na hoe tena fity fa manana fitiavana anao vonona ny... Misy mila vonjy-maika izany. Aleoloha aho any dia afetoizana ny resaka. Miala tsindrindra dokotera efa vita avokoa reto ny entana rehetra fa andeha amin'izay tsika. Andao ary efa hitanao tsara fa hoe toerana sao dia very antsika rado. Efa hitako tsara ho a tamin'izay avy tany Tomasiny dia nanaty ranosifina tany Antsirabe izay sery zay avy dia nivily taty nijeren'ilay olona. Ay ihany aloha ny ay e. Fa raha sanatria ka tsy mahazo zaza avy antsika dia ahoana e. Fa maninona mihitsy ianao ty tsy manam-pinoana ary fara tokivy ambony any. Tsy kivy fa misy ireo milaza azo mahay mitsabo ireny nefa mila vola fotsiny fa tsy tena mahaiko. Volanao fotsiny tsifiny, izay ny olana. Tonga eto amin'ilay tarantsika ka miomana tsara. Eto ve? Atao mampatahotra be izy izany. Jereny ilay trano fa simbasimba sy vakivaky ny rindrina e. Matahotra rato ka. Inona ary ty kanosanoso ty e? Ay ve ka mba mahalala matahotra ihany ianao ty. Izay ilay tsy tiako a. Zahay eto efa fatony tahotra mbo amezana ihany. Ndao hiditra fahita teo indray ny resaka ka. Mididina reo mivady reo e. Atao efa fantany rato fa efa ato sika. Atao matahotra zany ka. Tsy efa niteneniko taminao ve fa mahay be ny olona hitondrako anao ato e. Andao hiditra ka. Mididina reo mivady efa hanomboka nondraratsika. Manahoana tompoko? Tena salama ka. Nareo zao no mila fanaraha maso tsara fa misy olana lehibe Olana lehibe hoe tompoko? Ahoana no alalanao an'izany? Mbola tsy mahafantatra ve ianao rika alafara? Fara. Raha mahery eny ety e. Adino izany olana izany tompoko? Enonareo tsara maniry ananjanaka nareo reo. Maro izany. Manginy ianao hoe enoy zao misy lolon-jazakely manalokaloka anareo roa reo. Lolon-jazakely hoe? Eno Zazakely iza? Atsona hoe mendrika sy mevy izy ireo ary manakana anao tsy hiteraka sady mifofony ianareo mitoka. Mifofony anay? Lozy zany rato. Eno sao dia mba misy ifandraisany amin'ilay nofoko ary sao. Raha te ho velona sy anana zazanareo dia arao tsara izay teniko ary aza misy adinoany. Eny tompoko. Dia inona avy ary zany e? Zao aloha fa aza maimaiky ngahy akambana aloha ny tananareo. Eny tompoko. Zay dia mangina
any anareo razambe ny poirana ndreto ny zafy sy ny mpandimby mitady zaza andova mitady dimy sy faraka mba apio izy roa misy fanahy ratsy manakana ny faniriny ka atoroiny hevitra tsara zahay zao izy mivaty eny tompoko mitady ronono tately ary tokotsika ary farany mijanona tianareo anio ariva fa anao fombafomba sasatsasanytsika azonareo ve zany eny tompoko iverina any ambatolampy eny zany zay aloha dia miverina eto avy eo fa mila tonga eto aloha amin'ny maty masoandronareo tena visana betsaka koa moa ny asandroany mila tsy ho araka mihitsy reto zao mitaratasy niteraka tamin'ny maraina dia reto ny tolakandro teo aleo aterina any amin'ny fito so ny avondreto so ihany loha fa tsy garda ohatray fangatsotindriny mbola ato foana sa fa isy anatitra tena efa ody fa mbola mandamindamy mandreto taratasy reto ary mbola natitra azy reto any amin'ny dokotera fity ay ve misy tsy mazavazava angenareo sy dokotera reto aiza kosa kia tsy misy ninoninony zany ny aminay kia zany andraseta kia fa natitra andreto taratasy reto dia moditsika avy eo dia zay elaka fa za mbola hividy loka ariva manso ay ve vola anatitra andreto taratasy reto fa efa vitako ny soninao sisa oe efa azoko reto ka anga zay dokotera fa lasa kely raha-pitsondray inona ko ary ty maika ody ty mipetra aloka fa ty resaka kely aminao ange tadidinao ve le resantsika farany inka hoe ahoana moa zay ry fity mody manadinondray zao ry vola tsapako tanteraka ny fijalinao tsy hoe sanatria mpitamberina ny lasanao fa na iza koa za mba niainany nanjoanao ka zany no atsapako ny zioganao io fa inona ny tianao lazaina dokotera tiana afaka anao ary vola tianome fifaliana ho anao ihany koa raha tsorina moa zany dia zao hoe miteby fitiavana anao ny foko ry vola sitraka ao ve ny amaly an'izany tia hoe ianao eny ry vola mba valeo re ka so dia tsy mety zany dokotera vola tsy mety aminao ny hiaraka amiko tsy mino hoe mbola isy ity indray ny fitiavana ary vola tsy mifidy zay antefany zany sady tsy mifidy kilema koa tianao tanteraka ary vola tampoka loatra amiko zany ry fidy ao fa hodiniako tsara momba n'izany zay loha fa hody amin'izay fa hariva ny andro velomy fidy ao fa teriko aloha sady efa hody keo io rado fa maniny ianao no mikofokofoka sy tera-tsemboka be ohatran'io nanofo ratsy aho aty eo tsy mbola nanofo oatra zany mihitsy nofo ratsy inona kay hoe amintsika hody aveto dia ny fanina tamin'ny tovovavy kely roa mitomany teny an-dalana zany ve dia ahoana novonjentsika ary zareo dia nanontany hoe aiza ny ray aman-dreninareo ary inona no ataonareo eto dia namaly ange ny ray tamin'izy ireo hoe manaraka anareo zay sady anatanteraka ny valifatinay valifaty ary nanondra tamin'ny sabatra lava lela be hoy le zokony le zandriny kosa nanolotra vera misy rano teny an-tanany mitovy tamin'ny fokoa zany dia ahoana ny toyny rano ka izy iny anindro nahantsy iny ny taitra tampoka fa inona ny dikan'izany dia tsy haiko ka
tsy afeniko anao fa na za koa azany eny nanao ohatranao zany koa talohany andehanantsika taty zany ve saingy tsy niteny taminao fa nataoko ohatry ny nofo rehetra ihany aleo anontaniana ny raha mahery zany raha pitsoka. foazynareo mivady fa nomboka anao ny fompontsika eny tompoko fara mifoazy ianao miandry anareo atao ambadika ato io fa misinna mifoaza hony fa no mifombafompontsika de sady anontany hevitra ilay no fialina iny andao ary zay ao ary tonga de mipetra eo ambonin'ny vato io anao rado ifara miroboa amin'ny orano io de mipetra ao zay de akipio ny masonareo re razako ino ny ty hitako ty inona tokoa reto to reo ankizy tao anatin'ny nofiko reo le zazakely manalokaloka anareo foana ka izao ny teniko tandremy de tandremy mandray zavatra omendry zareo anareo raha toa ka misy fiverenan'ny fanofisinareo azy reo ninninona tolony de tsy azonareo raisina na hanina nasotrona azonareo ve zany eny tompoko manaraka an'izany ty misy rojo anao ry fara iambozony ty de efa dio ny manalaza eny aminao na andro na alina na iza misy anao aza sarahana aminao mihitsy farany de ty misy fanafody sotrorado ary tsarovo fianareo ny olona farany tsaboko ka mitandrema tsara nareo zay veloma mandrak'izay finina koa ty dadio be ty rado sady jerera tsy ritra le rano eny tokoa de jereo koa fa tsy teo tampoka le trano fa niova fasana olo pitiko andao radio aleto ka andao oty fa mampatahotra izy zany andao mariny fangatsy ny asy ianao io ny mbola aty foany efa miroa sasany ange zao iangy koa zay mety efa ho avy akanao eto miomanaka sa ve marary mipetra kely any endry fa misy zavatra ola saiko andry ay miaino ary zaokia efa 3 andro zay no nanofo sasakely foana sasakely ahoana koa ankizy vavikely mahafatifaty roa sady faly ery ary miantso aho hoe neny zany de ahoana ozy izy ianao ka ao fa ho tantaraiko fa izakeno anarandry ary mahafatifaty kely nareo mendrika ny anarako de izy indray mefa kamban'izay ary ny vonoany tatanay nefa mbola tao amboaka imendrika sy mefa ve reto endrineny ndreto zay zanakao vavy tsy te saraka aminao zay nefa tsy tiany data de ny vonoany tiako daholo nareo ejo feniko ny sanaki neny ndry nahoana mitomany nareo misaotra anao zay roneny amin'ny fitiavanao anay ilay mahita amin'ny fijaliana isan'andro mandinika ny nataony rado anao efa lazy zany zareo ao mangina fa efa eto neny mitsiry neny aina solony ainy tsy maintsy mamaly faty zay roa tsy maintsy vitanay io ka rery zanako Andriamanitra rery aminy tompony valifaty izy no amaly azy fa tsy nareo mitsiry neny mafy taminay ny nataony de amonjy azy zay mandra-pioniny mivereny nareo aza makany de zay ny nofoko rozoly lasa ihany saiko raha za manokana aloha de misy zavatra tiany zany nofonao zany lazaina fa tsy tonga ho azy amin'izao fotsiny ay aty zoly azafato fa nataoko hoe vola rery ny atoko tonga akazy io tsy misy tsiny kia ndry ve olo-kafa fa tsy tompotrano
zay kiryzory fa lasa zay a. Mandra-piona ry zoly a. Ndao ary mazotoanareo. Mba lalina koa zany nofon'ny volo zany ko. Tena mampieritreritra. Dia izany akiry haingo ny zava-misy eo aminay sy vidy. Zahay angela efa nilazaiko andrifandriny tsy naharaka dia inona kinona valindry azy? Tsy misy. Mbola hotonihako lalina ho taminy momba an'izany. Fa ahoana aloha ny fahazondriany izany hoe tena tia avy sa hoe raha ny amiko aloha dia tena tia andry izy jereo angereny nataony andry ireny ny olona angeka rehefa tena tia dia mahavita zavatra miteny ndry fa ino ny tia mampisento anefa manahaky aho hoe sao dia tsy fitiavana matotra fa te hilalao aho fotsiny izy sady zany akeka tsy afaka niteraka marina aloha ny teninao fa raha tena tia andrika izy tsy mahita ny fahalemeny izany fa ny fondry mity azo ny jereny ary tia tamin'ity ary izyko zay kifa ody dia raha pitso tantarao amiko izay resakareo eo zay fa lasa eny azy fa hoaizy aingo nikoropaka be ohatrany iny ty iaingona iny ianao ve vahiny aminy fombany io ay ka efa ody anga ianao koa efa ody mihitsy ay ka tsy aleo ve ateriko sa ndao alohany amin'le restona andehanantsika farany teo iny dia ateriko indray rehefa avy eo tsy maninona ka mahazotomana ry vola ianao koa toraka izany ry fety tena mahatsiaro sambatsambaty izany rehefa mahitanao miramirana zao ngery vola otsy toelozanao me fotsiny ka sa ve mba oatra koa ianao ka tsy fantatro aza manao an'izany moa ry vola dia ahoana amin'izay tokoa aloha le resako taminao iny inona no havaliko azy saloty azy ihany fa misy zavatra manakana sao dia sanatria mitaka izy kanefa moa ve ireo zavatra nataony atsy efa nanambara hoe tia izy mba misy marina ihany loha teniny haingo lasa mborona be nge ianao zany sa tsy mety aminao azoko tsara ny tianao lasaina amiko na dia hoe tsy lasainao mivantana azy tianao koa ry fity nefa ampiandro valy tenao fa aza sina nefa ry vola efa fantatro koa ny tianao lasaina tsy hamitaka na nadalanao fantatro ny fahorinao ary vonany ampakatranao vato ka raha sitrako izany vola teny lehilahy aka tsy maintsy tanterahako ny asambatra anao nitanjoko ry vola sitrako dia sitrako izany fa izany tsy afaka miteraka tsony eny sao mety hiteraka olana eo amintsika ny oriana any fantatro tsara izany fa afaka mananganjanaka ketsika mafy noho ny efa nenanao ny efa nenako ry vola eny ary faly fefity tena fianao faliana tanteraka ny foko ry vola etsoroako izany malalako izany voka ihany alahy zany hafaliako marina ny andrato moa dia tsy lasaina tsony efa vaky resaka mihitsy azy izy amin'ny anaran-jaza raha lahy dia izao no anarany raha vavikely dia izao fa mahay kosa aloha le raha mahery tsy lainga mihitsy ny resaka rato
na andaitra ihany ty rotsy ty tsy nanalokaloka ntsony reo fatana lorin-jasa ary tena volamena mihitsy izy ty a moa amin'ilay tena lafo vity iza moa mahalala fa fierovana hoana izy ty kialamirana ary saika hividy azy fa tsy nomeko iza ny tadiaviny idiran-doza eo oay mpanendaka fonjeo rehefa mpanendaka iny e sakany lasany any rotsy fonjeo e maty e fataiza foana ianao ry fara ny andro efa atoandro be raha tsy tonga aloha dia tsy nisy nanampy mihitsy bao nanao raharaha tato fa maninona koa ty ianao e losangery raty fa nisy nanendaka teny an-dalana ody iny dia lasany any le rojo sy fiaro e fa inony ty loza lazainao ry fara a mba fantatra moa fa ny fiainantsika dia miankina amin'iny tena vehivavy mitonahana am-poana mihitsy tony dia aiza indray no ahitataka an'iny ka a raha mahery azy iny efa tsy hitatsony iza moa nanapo e na dia izany azy e tokony malina foana ianao rehefa mitondra zava-tsary bidy ohatran'ireny ka inona no azo atao ka inona moa zany fa tsy misiko dia ahoana moa raha miverina indray reny lolo ireny ataoko fa efa tsy miverina tsony ireny e ary efa miandriandro koa ny ahy e enganeko fa efa vonona zany ianao io efa tsy ny elaka mety miaraka mihitsy angampo fidy sy vola ireny ka fidiko moa hatramin'izay dia manontany amomba ny vola foana ary ohatrany hoe mieritreritra azy isan'andro zany iziko milaza ho tsy mahita torona izy mieritreritra anjandroko mahateny mihitsy aza moa izy hoe malemy fanahy ho ny vola fa andokafana re zao ndray fiza kosa no mijanona any zany ay ve voly ie somary tarakely efa nandamina asa tao sy nanomana ny amin'ny herinandro enao sy fidy hoe soloko inona koa zao ny idira mifidy amin'izany iza moa keny mahalala fa mety miaraka nareo valio aky ah hoe miaraka venareo sy fidy a tsy miteny manaiko matoa tsy miteny eny akia miarak'izay efa elaela ihany ay ve dia maninona zao zany nafenipenina ka tsara zany e mifandeferatrany dia roviana ny raharaha io ndray zolo sy niany ihany za ve mianiany mbola miandro ny fahavitany sy tazoko akia efa tsy ho ela ay izay aloha fa atoriko io aka fa amin'ny herinandro aho tsy mody ny ariva fa kary tany amin'ny hopitaly aza atao anaty kapoaka rehefa ariva tafandrimandry ndre fa nga efa manao garda sady nefa voaviana ny garda farany eny akia tsy ampony ny garda ao dia voaantso anampy antrareo azy zany any 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 isakafo rehefa ariva aiza kosa akia dia hijery anao ohatr' izao foany fidy a mino fa tsy maintsy entiny any amin'ny resto foana ianao isaky ny ariva tafandrimandry koa ndre tafandrimandry akia aizany atsara nakanjo e tena tsara angamba mendrika ny katitakely reto ito zao a satrobany dia reto le salakany efa voniny koa miperso sy ny kilalaoany hotretrika ireny zanako marina bodyfoty sy ny termos efa vonina avokoa tena nanahirana aloha no nanangonana andreo e rado tonga anao reto aloha ny gote anao ay misaotra oe tena tiako be misaotra ki malala
Atserovako ny vola koa zao fotoana zao rehefa le mamekoti azy iny totra nitako ery le endriny miramirana. Asa rera mba hananaony izy zay mifona aminao ary vola. Rado, inona malasa sainanao? Tsy misy ka fa mba tokony anontany hopitaly iterahanao amin'izay ho atsika. Ohatra hoe nyresaka vola zany mba tokony ho fantatra ny ofansambo raha ny vidim-panafody ny fitaovana ilaina sy ny sisy. Ny tena mety zany na dia raha pitso ihany aza dia efa tokony ho fantarina zany ko. Sady atsoko mirana ho namanao anto mandra-piverenako so mety zaza tampoka rery ato ndreka. Mety zany. Veranga vao tafody tsy nahavela ny sefy mihitsy raha tsy vita le asa atao. Tsy azo avela rapitso fa ilaina maika mamelako fotsiny tonga eto amin'ny hopitaly any aty marina. Nanontany ange zolony amin'ny fiarahana izy fity efa azoazo ny an-tsaina ihany. Zany ve tsy fantatra ao angafa mpinamana be ange zolo sy fidy. Tsy fantatra zay resaka ry zareo tany. Zay kosa aloha fa nahazo akiza nahazo azy tsy arakaraky nanapoizana azy. Zany akiny atao hoe tena tia tsy mijery an'izay fahalemenao zany. Andre fa variany resaka teto tsika roa marina adinao hatramin'ny sakafo. Eny marina aleo tenenina aloha ry aina mba ho eto aloha tonga dia tratrako andry fa mbola andamy mandreto taratasy reto masitondry misaotra kia dia aza ela ary ndry salama dokotera. Salama ramose rasazy ka inona moa zany no azoko anampinanao? Mba notany anao hoe aizaka ny tompona andraikitra amin'ny fiterahana ato. Zany hoe mba misy zavatra tiako fantarina mba ahafahanay miomana tsara aloha afaka manampy avy aloha ianao. Fa tsy rato ve ty sa ve olona mitovy to lasa ny ova be tsotra ny reny tamina nyrony vola tamin'iny. Jereo nge ty izy raha tsy mahikely no sady ohatry ny olona misy olana zany. Ho atoroko anao ary ny tompona andraikitra momba n'izay hitanao ao amin'ny tsy birao itsy zao no misy an'le olona tetavinao. Misaotra betsaka raha sazy isa koa zany sa misy hoteraka mandrosoa. Salama raha sazy. Salama ramose. Ianao ve ny fakakevitra momba amin'ny fiterahana azafady tompoko? Tsy ato aloha ny tena tompona andraikitra fa zany no misolo azy eto mandra-piveriny. Misy anampinanao ve ramose? Fa tsy rato ve io Ie, fantatrao nga? Tena tsy tadidinao tsony ve irado? Oay, toy vola. Tena ianao ve ry vola? Za ty ka le natanao tsinitsinina le narinao fa nitondra voga tsy nirinao nampiloloavinao ny mangety mandra-pahafatiny. Ankehitriny dia dateraka ny sitraponao sy fara afaka ny zanako ary tsy afaka hiteraka tsony koa. Zany ve ry vola? Aza manadiny ny tantara ianao rado tena nampitondra ny tsy zakanao ary vola. Ankehitriny manenina nataoko anao mamela ary ry vola. Tena mangidy amiko ny nataonao rado. Mafy tena mafy amiko. Ny valifaty tsara indrindra ataoko aminao dia ny mamela heloka mamela anao ary rado. Misaotra ry vola. Efa tsy anjara tsony amintsika. Efa samy manana ny fiainany avy sika ka ahoaka nga tsy fanelingelina. Efa sambatra eo anilan'ilay tiako sy tia dia dokotera fidy zany. Nareo sy fidy miaraka ve nareo? Ie, dokotera tiany izy. Izy no nanampy ary izy koa no nanarina ny fiainako ny sombanao.
angamba mety hototony nataoko anao zao ry vola fa tena totsolana goavana amin'izao. Tsy andao anao afaka manampy anao ihany fa ahoana inona ny olanao? dia zany ny olako ry vola. Tsy hitako tsony ny atao. Ifara koa efa miandry andro sady matahotra hoe so sanatrim-bola iverina ihany reny lolo reny. Aleo tsy lazaina fa zako neka nanonao fiazany lolon-jazy zany. So dia vao maika mampitopo ny aty-tsainy aho. Mila fanampiana avy aminao ary vola. Mazotoa mivavaka ry Rado aza mora kivy. Sady ataoko ity fa efa nikarakaranareo zany ranga zany. Sady efa bevoka koa fara. Tsy hitako tsony izay atao matahotra. Ahoy, fa inona kiny mahatamananareo ato? Azafady, ay mbola misy olona ato? Tsy misy tsiny rasazy efa andeha zao. Zay ry vola, velominareo dia misaotra amin'ny fanampiany. Tena helerinareo ny tato. Sa ve ny fakamanina? Mampalahelo izy akia. Ao fa ho tantaraiko ny nanjo azy. Toa tia mitezaka be aty sady mafana be ny andro. Fa lalana lavitra be izay vitako izay nefa tsy misy tanàna na iray azy. Nohona zany ny vizana be. Toa misy trano ny ry tazako ry zany. Aleo atoy. Odio, aiza ny olona? Mba mila vonjy re. Misy zazakely tsara tariny fa tsy miteny tsy mivolan'ireo. Zandray ny jereny tsara. Mba afaka hanome sakafo na rano avy ianareo? Miangavy re tompoko. Lasa izy angamba aka sakafo. Eny izy ka efa mitondra rano. Misaotra. Zay vao azoko ny haiko. Misaotra indrindra tompoko. Hita valifaty. Valifaty? Valifaty iny zany teneninareo zany? Endry fara. Zay indrindra ireo lolon-tsazakambana nanaraka nareo hatrany Ambatolampy. Ary tensiao taminareo tamin'ny nofinareo reny izay. Takany nanaovanareo andrenay. Ary namononareo anay ihany koa dia matatesa. Tena tsy mazava ampy fa zava tsara. Mbola tsy namono olona izany izay ary iza koa izany reninareo izany? Zanako voly izay. Nareo nanapozina andrenay ary mbola enao io mihitsy ny nanan-kevitra sy naniry andrato ampisotra alefa nafody mahery vaika amin'ny onanay roa. Ka tsinjao ny rivotra nafafinareo Tsy navelanareo raha tsy maty izay. Sady nareo natonga andrenay hitondra faisana. Saingy indry tonga ny fotoana izay anatanterahanay amin'ny valifatinay. Marina ve zany? Fona re tompoko fa tsy hamerina tsony Tara loatra ny fonanareo. Sako nataonao. Ary aza manantena ny azazeo. Rano nampisotroanareo andrenonay tamin'ny nanafahanareo anay mena ianareo sotroanareo iny. Atao velomany tany. Tsy marina zany marina zany ka. Anjalanao ny androany fa ny andrato kosa mbola manaraka avy eo indray. Andriamanitra. Fa misy inona ry fara? Nanofy fa nomen'ilay zazakambana rano ony
otra nanomezana ho an'ny vola rano nisy fanafodina nalany zaza iny dia hoy izy ireo hoe aza manantena ny azo zaza ontsika matahotra ry Rado dia sanatria ve milamina aloha ianao ry Fara dia tonio tsara ny foa la zao amiko miadana amin'izay izay tianao lazay tonga ho noho ny fotoana natanterahany zareo mivalifatiny amiko ary ny anao koa ny tsy ho ela ny firehetra izany akay Rado marara ny kiboko maty Rado teny voateraka indray ianao izany aleo tsika ho any amin'ny hopitaly Andriamanitra oay fa manenina kindry restory teo dia nanofy an'ilay zaza lolony zaza ohatran'ilay tamin'ilay indray mandeha iny ve eny akia fa tena hafa mihitsy hoe ahoana ki hoe efa vita hono ny valifatiny efa kely sisa dia ho tapitra ny andro ny Rato sy Fara efa nomen'izy ireo rano misy fanafody ho ny Fara mitovy tamin'ilay nomeny Rato oay aky tena mampiorokoditra tokoa izy izany dia tsy namelandry zareo izany raha tsy tonga tamin'izany ie dia mbola nampiany hoe vita ny anjara ny Fara fa ny Rato kosa ny manaraka avy eo ory vola misy dikan'izany rehetra izany dia tena misy tokoa ve salolo ireo dia tsy fantatra kia fa misy ina koa izany ke misy vonjy aina aloha any fa ndao jerena aloha anganareo fa misy vehivavy maratra sady misy jaza zay ny indry iza koa izany accidenté izy tsy fantatra fa maratra ny tareny sady misy lehilahy ray hafa koa miaraka aminy eo maratra be any koa izany ve ka mandehanany ny bloc nareo fa zaho any amin'ny urgence aloha eny azy andaoky ry aingo andaoky efa tonga ato daholo ireo dokotera ao ary mba ho jerena kely hoe izy izany oe toy Fara andraso hoe toy efa tsy misy aina tsony marina ve aky izany eny akia efa tsy avitra tsony ty mampalahelo ary amin'izay koa mbola tsy azo ny zanany atao hoana kia izay angamba no anjarany fa andao aloha tsika ho any amin'ny urgence hoe mba hijeran'izay olona miaraka aminy tena marina tokoa izany andao hijerena mety ny chauffeur ny taxi nandehanany taty angamba ary Rado moa izany mba aiza sa ve nanaraka avy any afara dia iza moa izany olona izany fa iza koa ary fidy ry amin'ny sisiny ry izy andao atoniny eny aloha io le olona vola i Rado Andriamanitra Rado fa ina nazo anao teny an-dalana aza mbola ampitenenina aloha izy fa tena reraka be sady betsaka loatra ny raha very taminy tsy dokotera efa kely sisa ny fotoana hivelomako ho tonga eto ireo lolonjaza ka Rado aza miteny ianao sao dia reraka be hoe ary lolonjaza iza koa izany ry vola mbola ho lazaika anao re izany fa avelao izy hitiny tamin'izay nakatio dia nahita lolonjaza roa nanapaka ny arabe ny ray dia ny ray nanatsantoka tsy ny fitaratry ny fiarany no sady ny teny hoe anjaranareo zao laza ny mbola hiverina izy aka rehefa avy naka ny Fara fona aminao ary vola izy naporisika nala ny zanatsika ny syny mekonao no nisy fanafody sady mbola iny rano iny ihany koa no menimendrika ny Fara ho anjara valivatiny oay fa lolonjaza
tonga ny fotoana efa maty ny vatinao le retsfantia maty io fa midelira be sady mikofokofoka be. Velao ahy velao aza lefa ty amiko re sabatra iny tsia maty ahy maty. oay tena midelira be izy zany sa ve oay tena misy raha mifiritika be avy any amin'ny fony marina tena maty rato. Ono misaina vola fa efa tsisy tsony io tsisy tsony io tsia rato okzay vola fa tena ona loatra re rato okzay ry vola mitony ianao mitony. mba lalina koa zany fiainany izany. tena hafahafa tokoa aloha ireo nofo ireo fa ny mahagaga dia nahoana no nitofo ny nofonay telo. Tena misy tery tokoa aloha zany fa ny tena mahagaga koa dia sady tsy mampino ahy mihitsy zany dia le rano menimendrika ny farany nahafaty azy. avela ho andrem-pehitananany izy roa tena marina izany. ary efa vita ihany koa ny valifatin'ny zazakambana fa no avy izao mitodiantsika. fa inona ny tianao ambara ary vola? misy vaovao tsara tokony ambarako anareo ne efa manomana ny drarahanay izay sy fidy afaka roa volana eo ny draraha efa ela ny nanomananay azy fa mba tianay raha atao surprise aminareo fotsiny le izy. Zany marina ve? dia ataontsika makotrokotroka tokoa moa zany ko. dia inona moa zany fa dia tena hanao fety be mihitsy tsika efa tsy androko ary zany ko ny rariana dia mba ho tonga soa ny andro malaza dia marina tokantrano dia raha fitolafity vavy ataonay zato lahy zato vavy ary io ko tena ohatran'nainga kiry ny rehetrarenika dia arabainy ry dia mareta amin'ny fanambadiana dia tandremo sao dia tsondrominao ny rano any vola ry fidy io indray ainga misaotra anareo tena mahatsiaro sambatra aky fa vita ny mariazintsika na za koa aza ry fidy mino aho fanomen'Andriamanitra ahy ianao hitako fa tena tia marina ianao na dia teo azy ireo nahazo ahy dia nanampy ahy teny foana ianao misaotra fidy nanavitra ahy ianao rehefa tena tiry vola dia tsy mahita ny kilema fa ny fomba fankatiany zava-dehibe ary afaka mitaiza zazy tsika makany amin'ireny masera-pitaiza zazakam-boto ireny tsika na dia rapitsany azy tsy maninona izany sady mba te hitaiza koa ne ahy fidy fa inona mampitomany anao matsiaro ny mariaziko sorojo vadiko taloha tany toliary ny vadinay dokoterako izy teraka vavikely izay ary rehefa feno herinandro dia maty le zaza maty ny aretina nikikisan'ny areti-poko rojo ary izany no nitarika ny fahafatesany telo volana tao riny izay mampalahelo izany namono zanako ary mbola namoy vadiko ary saika namoy fo mihitsy nefa feno fahasambarana ny foko fa nomen'ilay avo vady endry tianao zany ry vola za kory fidy namoy zanaka